Araka ny hitantsika tamin'iny fanadidina iny dia nanomboka andro ano nisintaka ao Matasoa ny mpikambana ao anivo ny gouvernement izay tarihany filohan'ny repoblika mandinika ny raharaham-pirenena. Samy manana ny fomba fijeriny izany rehetra ho an'ny Tabera Randriamanantsoa tsy manatenana inona amin'izany fisitahany gouvernement izany ny tenany. Vola Ravoavy sy Tsirakotoarsan. Tsy manatena ninina amin'ny fisitahana tanterahan'ny gouvernement tany Matasoa ny filohany Antoko Kintana Randriamanantsoa Tabera namaranty ministra teo aloha ity fa tsy manandanja ny fanapa-kevitra raisina ivelan'ny lapa. Inona no atao an'ny Matasoa? Any Mazarivany aza atao hanaovana an'izany. Io ny lapany ny gouvernement andinina ny zavatra. Raha vao miala ny lapa ny fandinina zavatra dia tsy misy valeur. Zay na vao ny ACC tamin'ny présidentsika niala ny lapan'zareo izy nandinika ny raharahan'ny fifidianana dia tsy nanana valeur misy. Ka zavatra dininao miala ny lapa satria ny lapa io ne magnome asina an'le zavatra dininao e. Raha ohatra izay ny resako koa conseil des ministres hoentinao any amin'ny faritany dia sisy valeur zany. Conseil des ministres tsy maintsy any avoloa. Raha anao an'io andinika an'io izy aza atao misy 2 jours any Mazarivo malalaka ao. Zamba efa ministre tao raha ohatra ka hiala an'le toerana fanaovana conseil de gouvernement izy misy saly malalaka be ao. Ary ny Mazarivo ane misy azo atohina ery ambany ery rehefa reraka ny ministre dia mahafaka matory izy mahafaka mijery an'le laka ao izy ohatra ka tena hoe lakin'ny Matasoa tadaviny misy lakin'ny Mazarivo koa dia azo atao daholo zany. Fa inona no atao any dia hitasika amin'ny résultat fa dia mitovy ihany io na ny Mazarivo nanaovanao an'izay na ny Matasoa fa izy atao Matasoa tsy misy valeur zany raha tena zavatra fandinana raha-pirenena moa izy reny fa tsy maintsy amin'ny lapa ihany vao manana valeur. Nosoritany Tabera Randriamanantsoa fa tsy tokony avariana amin'ny fanendrena-piasam-panjakana ambony ny gouvernement fa hitondra politika matipaiky entina mahana ny tsy fandriampahalemana, ny tsy fisian'asa, ny fanamboaran-dalana, ny fanatsarana ny fahasalamana ary tsy hampisy korotana ao aoriana ny fifidianana.